Nanamafy ny fahavononany amin'ny fanoizana ny fiarah-miasa amin'ny Madagasikara avy hatrany kosa ny sekretera jenéral ny voamery raha ny ranomasimbe indiana tamin'ny ity androany ity raha nitondra fanehoan-kevitra mikasika ny lahateny izay natao ny filoha kosa izy tena nambara fa manana hevitra voafaritra sy mazava entina hitondrana ny Madagasikara amin'ny fanovana sy fanarenana ny filoha vaovao mitatitra ny andindindra Vakarandriamanalina nakansary mamirasoanay sy rivo razonarvelo. Naneho ny fahavononany amin'ny fanoizana ny fiaraha-miasa Madagasikara amin'ny voameran'ny ranomasimbe indiana androany. Eo andalam-pandiniana amin'ny ahafahana mikarakara fivoriana iraisam-pirenena irana amin'ireo mpamatsy vola afaka mambolana vitsivitsy ity voamery ity hijerena amin'ny fomba ahafahana manampy Madagasikara eo amin'ny fanarenana ny toe-karena ka hojerena manokana amin'izany ny sehatra ny fambolena sy ny famokarana raha nambaran'Andriamatoa Jean-Claude de Lestrac, sekretera jenéralin'ny COIM. Isa misongadina amin'izany ho izy ireo sosikevitra ny votra nandritra fivoriana iraisam-pirenena momba ny fanjariana ara-tsakafo ny tanterahana tany Mahajanga ny volana Martsa 2024 ka nijerena amin'ny fomba ahafahana manatsara ny famokarana eto Madagasikara. Notsipihany fa i Madagasikara dia manana ny mampiavaka azy mba ahafahany mamokatra sy manondrana any amin'ireo nosy ao anatin'ny faritry ny ranomasimbe indiana. Voaresaka tamin'izany fa afaka atao sompotry ny ranomasimbe indiana mihitsy azy Madagasikara. Ho azy mitondra ny Madagasikara amin'ny lalan'ny fanarenana ny firenena ny fisian'ny filoha voafidim-bahoaka. Ny filoha izay nahazo tora-boninkazo manokana noho ny lahateny miantso amin'ny fihavanam-pirenena. Nasehon'ny filoha Rajaonarimampianina hoy izy fa filohan'ny malagasy ny tenany ary nahaliana azy manokana ny filazan'ny filoha amin'ny fisokafany amin'ny herivelona rehetra eto amin'ny firenena ao anatin'ny gouvernemanta vaovao. Mazava hoy izy fa manana hevitra hitondrana Madagasikara amin'ny fanarenana sy ny fanovana ny filoha vaovao.